akatsika atreo aloha ny vaovao izay manasongadina ny akon'ny fipoahana grenady teny Anosikely ny sabotsy lasa teo izay ivadika lafim-baovao hafa isika ao anatin'ny ara-politika kosa Nodinihana nandritra ny fivoriana fa 6 sy 900 fa 6 sy 900 ny filan-kevim-pilaminana sy fandriam-pahalemana ao anatin'ny vondrona Afrikanina androany ny raharaha Madagasikara. Nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisina tamin'ny fivorian'io izay notanterahana tany Addis Abeba mo ho fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana hoentiny vola ravoavy ity izay. Nesorony filan-kevim-pilaminana sy fandriam-pahalemana vondrona Afrikanina ny sazy izay niantra ta Madagasikara. Miverina afaka mandray anjara feno noho izany amin'ny asa izay tanterahan'ny vondrona Afrikanina Madagasikara. Nesorona toy izany ihany koa ireo sazy miantra amin'ireo tompon'andraikitra malagasy 900 ary miantso an'i Madagasikara andray anjara feno amin'ny asa tanterahan'ny vondrona Afrikanina ny CPS. Zava-misy moa zany tamin'ny marina teo dia efa levé ny sanction kasika Madagasikara. Zany hoe efa kambana feno ao amin'ny Afrikanina zany atra tamin'ny marina teo Madagasikara. Ny andrasana amintsika zany rehefa tonga any dia ny maneho ohatra ho an'ny firenena Afrikanina namana mety atiantsika Afrikanina ny hoe zany fampindrana fahefana ara-demokratika. Betsaka ny zavatra natao expérience teto Madagasikara, lamina ny zavatra natao teto ka zay indrindra no mahatonga zao ny firenena rehetrarehetra efa miaraka Madagasikara vonona Madagasikara. Miantso ihany koa ny filoham-pirenena vaovao raharaha sy ny mpiara-miasa aminy mba hampanjaka ny fampihavana-pirenena, hampiatra ny fahaiza-mitantana ary ny fanajana ny zon'olombelona ny filan-kevim-pilaminana sy ny fandriam-pahalemana vondrona Afrikanina. Manamafy ny fahavonona ny vondrona Afrikanina sy ny SADC no anan'i Madagasikara sy ny mpitondra vaovao indrindra ny fanarenana ny sosialy sy ny toe-karena izy ireo. Miantso ny fianakaviam-piaraisam-pirenena hitondra fanohanana mba hombiaza ny vinam-pampandrosoan'i Madagasikara. Marihana fa i Madagasikara dia handray anjara feno amin'ny fivoriana tamin'ny vondrona Afrikanina ary ny filoham-pirenena Raharaha no hitarika ny delegationina hamonjy any Ethiopia any Addis Abeba.